Ajandriana Narvelo tany Ambilobe sy Arivomamo vahoaka kanaly maro no nandray azy nanteriny fa tsy mila sarobakolon'ireo mpitondra tsy mahomby mitady mpitondra vanina sy vonona fa tsy mpisolo toerana ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Nodimandry bebe razay hiady ampody andravalmanana marika tove ireo mpombazy tsy mbola nanome valiteny Mamirakoto Arvelo androany raha natsoiny mpanao gazety ary milaza fa mifantoka amin'ny fiatrehana ny fifidianana. Fanadihadiana nataon'ny mpanao gazety nandritra ity herinandro ity 7,7 tapitrisa ariary ny vidin'ny fiara lafo indrindra eny amin'ny tsena eto amintsika. Miakatra ny fankafizan'ny mpanjifa eto amintsika ny marika amerikanina. Efa maro ny olona iray no manana fiara mihaja maromaro eto ankehitriny. Ary farany mitombo ny mpividy atsinjarany 100 ariary isaky ny manjifa. Ny ena ny mpividy amin'ny gony rehefa fiandohan'ny volana tahaka izao. Miakatra ny vidin'ny saribao hatramin'ny 2 ariary any ho any raha kely indrindra raha vao mirotsaka eo ny orana. Malagasy miara-miainga ka tsy ho tokony mangataka atiny intsony. Mila olo tena miasa, tsy be kabary, tsy be politika. Mampivoatra miara sosialy, tsy miara eo. Izy madimy amin'ny 20 Octobre, fidio ajo laharana fahenina. Good ride. Andramo fa tsy ho maty antoka ianao. Good ride, pneu tsara kalitao, mampilamina ny dy. Mety amin'ny karazan-dalana rehetra. Goudron, lalan-tany, lalana be vatovato. Misy amin'ny rehefa izay ilainao. Ho an'ny fiara-tsotra, manomboka amin'ny 3,7 ariary. Minibus, sprinter, manomboka amin'ny 2,5 sy 1 ariary. Fiara vaventy, manomboka amin'ny 7 sy 3 ariary. Hitanao manderana Madagasikara, Antananarivo, Techno, Neus, Center, 67 hectares. Good ride, mandeha am-pilaminana. Raha fahoasa fa milamy ty tanàna tiky Madagasikara ty misy asa. Raha fa mefa misy asa mandeha koa ty transport ty asa ty aty. Zay raha misy mpitondra tsara sy mahay mitatana mety lasa lavitra antsika fa tsy korosofahana ohatr'izao foana. Tokony mba hisy mifandriam-pahalemana satria jalo ny vahoaka madinika. Te hiova ve ianao? Fidy io ery rajonary mampianina. Malagasy miara-miainga ka mpitondra nompo fa tsy ho topoiny. Ny zoma 5 amin'ny 20 Octobre, fidio ajo laharana fahenina. Miarapa tomboky lasy tomboky vavy tonga soto anatin'ny fampalalam-baovao ny KOLO TV sy ny KOLO FM amin'izao hariva izao manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Mandidina ny 2 alina ka hatramin'ny 3 alina ariary ny mitaingina soavaly mandritry ny adiny iray eto Antananarivo. Fialamboly heverina fa ho an'ny mpanana ihany izy ity. Mila finiavana sy faharetana ary vola maro sy fikarakarana itony biby itony ka izany no mahatonga azy tsy azony rehetra ompiana sy taingenany fanadihadiana. 7 alina ariary isan-taona ny vola aloha raha toa ka hiditra mpikambana amin'ny toerana natokana ho an'ny fianarana sy fitangenana soavaly. Adiny iray isan'andro farafahakeliny no fotoana lanin'ireto ankizy ireto amin'ny fianarana mitaingina izany soavaly. Fitiavana manokana ny biby no mahatonga azy ireo hanao izany. Tsy hitaingina soavaly ihany no hahatongavan'ny ankizy eto fa mahavatra mikarakara isan'andro izy ireo. Masaraka na mitaingina soavaly, tiako le biby, tiako le biby dia tiako le milalao aminy. Dia nao zao efa taona no fivolana zay ny ianatra? 3 taona, 3 taona, 4 taona. Nomana compétition ahoana ny fahavononanao amin'izay? Vonona ka, fa mila mikotrana mafimafy. Dia amin'izay fikotranana izay naviny hoe sacrénao? Ve andeha aty isan'andro, tsy mianatra. Adiny iray isan'andro no fianarana mitaingina soavaly ary indroa isan-kerinandro no tsara indrindra raha hianatra hitaingina olona iray. Voazarazara ho dingana 3 no ianarana ary afaka manao izany avokoa ny saranga sy ny sokajy taona rehetra. Mizara 3 zany le izy a. Raha ohatra hoe manao entraînement naso zany zahay dia 20 minutes aloha
mise en forme an'le cavalier sy le soavaly mampiaraka tsara an'le zavatra ataony izy 20 minutes manaraka zany atao hoe travail d'assouplissement dia ny 20 minutes farany zany io le travail proprement dit le saut d'obstacle dia iny no travaillena ohatran'izay zany le progression du travail anay eto aminay moa zany saika gasy daholo no misy vitivity any aloha zany ohatran'ny tele vahiny fa zay zany ny club ohatran'ny tele be malagasy indrindra. Fampizarazarana andraikitra ny fikarakarana ny soavaly. Olona iray no mikarakara soavaly telo isan'andro ary ora iray eo no lany amin'ny fiborosiana ny volony, ny fanadiovana ny tranony ary ny fanomezana sakafo azy. Mahalany provente 10 kilao tsirairay avy isan'andro ireto biby ireto. Karazana provente fikarina amin'ny tanana no hohanin'izy ireo. Zay zany rano totalina eto zao eo amin'ny 7 zany hoe ireo 7 ireo mitsinjara satria any sakaiky io zany kadinondro sakay mbola misy soavaly ohatr'izao ihany. Saingy le any indray le soavaly manao repos zany no alefanay any sy ny reny soavaly. Mamoaka kely azy manao patrage kely zany dia avy eo soin azy miborosy azy ohatran'le nanaovana azy maraina indray zany alohan'ny hidirany dia mikarakara ny tranony fatoriny ohatr'izany dia manao sakafony sy ny rano dia zay indray ny hariva zay ny ray andro zany. Mahasarika vahiny sy teratany manodidina 10 isan'andro ny fianarana mitaingina soavaly eto. Avy eto Madagasikara ny akamaroan'ireo mpiana amin'ity toerana ity miala avy eto Ambohidratrimo ary mety ho tonga any amin'ny fariny tasy ny lalana ataon'izy ireo. Manana toerana anankitelo zay zao tena iasanay ny eto Ambohidratrimo voalohany indrindra ny manodidina eto zany miala amin'ny adiny 1 ka hatramin'ny adiny 9 miala eto amin'ity toerana ity ny ray voalohany. Ny toerana faharoa any amin'ny faritry tasy sy sakay iny zany mandeha zay hatramin'ny herinandro eny ambony soavaly. Dia ny fahatelo any amoron-dranomasina miala eo Brickaville dia mamonjy ny ranon'Ambila dia mitaingy soavaly eny amoron-dranomasina mandritra ny 4, 5, 9 andro arakaraka izay fahafahan'ny olona eto amintsika. Raha toa ka vahiny no malaza ho mpankafy ny taranja équitation, efa tsy diso anjara amin'izany ny fahaizan'ny malagasy. Ny tsy fahampiana eo amin'ny lafiny ara-bola no mazana lasa sakana amin'ny tsy fianarana mitaingina ny soavaly. Mila ampitomboana araka izany ny fampahafantarana mba hampivelatra kokoa ny fitiavana ny soavaly izay biby endry sy namana tokoa ho an'ny olombelona. Nankalazaina omaly ny andro iraisam-pirenena ho an'ny biby. Eo amin'ny akon'ny fampelezan-kevitra ny tao amin'ny distrikan'ny Moramanga faritra loatra Mangoro no nandray ny filoha ajo Andrianenarivelo androany. Nateo azy hanerika ny fafy nanao ditongotra namakivaky ny tanàna ny kandida sy ireo mpiaradia aminy hatretao voatanàna izay niaonana tamin'ny vahoakan'ny Moramanga tamin'ny fiandohan'ny volakandro. Vahoaka manaliny maro no niandry ary niaona tamin'ny kandida ajo. Niainy ny famelabeararan'ny fandaharana asany izay nanasongadina ny fanavaozany lafin'ny fampianarana sy ny fitsinjovana manokana ny tantsaha, ny politika, ny tontolo iainana amin'ny fitandronany ala ary ny famoronana asa ho an'ny tanora. Nateso marina angatsika zany andro nafana ny fiainana tamin'ny vahoaka sy ity kandida ny miaramiainga ity androany. Iverenantsika ao anatin'ny fampahalalam-baovao manaraka ny antsipriany izay dian'ny kandida tany Moramanga izay. Sady tsy ratsy tarehy mangatabady no mpilalao baolina titulaire ny kandida ajo. Efa tsy mila saribakoly raha teo ny vahoaka malagasy fa mitakiny mba hampivoarana mazava amin'izay ny fiainan'ny isan-tokantrano. Nanterin'ny kandida ny malagasy miara-miainga ireo tany Ambilobe omaly ny raharahany sirama no isan'ny fangatahany vahoaka an'Ambilobe fanaty adina. Isaky ny distrikany foiben'ny malagasy miara-miainga, olona narivony isan'andro no tonga maneho ny fanohanana sy ny fahavononana iaradia amin'ny ajo Andrianenarivelo. Saika mitovy avokoa na ny endrika na ny toerana misy andreo fobe toerana rehetra any amin'ny faritra ho antiantoko ity. Matotra ny fomba fiasa, sendra ny fandalovan'ny gazety ity reny mpianakaviana ity. Maresy lahatra zay efa mahita zavatra vitany. Ireo sasany kandida sasany aby io mbala misy condition hoe leran'izay avy eo zay magnano zao. Misy tianay raha volagnin'ireo fa mbala miambireo lany. Fa zay amin'ny ajo efa hitanay raha nataony ajo taminay aketo. Domaine sy topo mikasiky le fananantany zay.
na dia tsy mahafaly zay ndraiky raha ataony olo aby ao fa le service efa misy avy eo iandro mba nagnamia zay raha hitany fitiavany ady zay magnangy tamin'izy nanjalo teto izy na nitonoegninazy izy nitsaka ranomasina sy be ambanja io tamin'ny andro atoandro ka hitanay izy fa olo efa navita ramy sady tia zay tahaka izany faharesendahatry ny mponina tsy mahagaga araka izany raha maro ny vahoaka no nanatrika ny fampelezan-kevitra natao omaly avy amin'ireo tanàna ambanivohitra rehetra atao anatin'ny distrika Nambilobe ny fiaonana izay niavaka tamin'ireo mpanao fampelezan-kevitra efa nandalo taty amin'ity faritra diana ity noho izany tsy arenesana fampanantenana pokaty 3 ny latsaka nefa atsika ny safidy io ny safiditsika ny antony na dia tsy zahafatsy eto amintsika tsika io lalahy io na vita be dia be te ino nesa nataony teto amintsika izy namaha niady tany zay nisy aty zay nametraka ny service de domaine nametraka ny service ny topo raha fa avy eo mitoerana anao président aza digna ny vahoaka ny Ambilobe fa ny aretika eto aminay dia mikasiky ny raha ampary ny fiarahana miaraka amindreo sonoa miasa ao sirama somary mavesatra na amin'ny mpiasa na amin'ny mpiaramony sopotry ny siramamy ary ankinany fiarikarinany vahoaka analikisy ny siramamy efa fantatra avokoa ireo olana ireo hoy ny kandida ka antony nirotsahana ho fidiana ho filoham-pirenena ary tena lehilahy no mijoro fa tsy manao ratsy tare mangatabady hoenty mamita vahoaka tsy hoe nitaingina avion za dia nieritreritra hoe tianao filoham-pirenena rapitso sady za koa tsy remplaçant fa tena tonga dia titulaire niratsahako za rehefa manao baolina tsy mbo manaiky atao remplaçant zany fa tonga dia titulaire nareo manaiky atao remplaçant sa atao titulaire satria antoko ny vahoaka malagasy dia titulaire eto amin'ny taniny terrain ny vahoaka malagasy tia dia tokony ho titulaire tsika eto ka io raha resaka sirama sy ny olana rehetrarehetra io monsieur le député directeur de campagne efa fantatrareo tsara monsieur fienena mitsangana kely monsieur le directeur efa minisy ny économie teo aloha ary mahafantatra tsara ny fitantanana andreo orinasam-panjakan'ireo mino fa tsy maintsy ho hitatsika ary tsy maintsy fantatritsika amin'ny vahaolana fa ny tiana mariana dia tsotra fotsiny amin'ny fomba fiteny atsika malagasy ny hoe raha tsy tare mangatabady dia inona ny toyany ny anarandray no entina mangataka anay ranga tsy manana dada hafa-tsy nareo dia zay zany tsy mila mangataka olo-kafa anoana anay hafa-tsy nareo ihany ka mahatoko ny vahoaka n'Ambilobe mahatoko ny vahoaka n'Akarambe amin'ny 20 satria ianareo isika miaraka no antoko ny fampandrosoana ny firenena tsy teny misy avonana fampanantenana be fahatany fa efa voapirofo efa nanao ary efa navita tamin'ny kely ka mendry pitokisana amin'ny goavana io ny sary napetraka ity kandida ity ary nanakoako teo Ambilobe mila fiovana marina fa tsy mila sary bakolon'ireo fa nitondra intsony ny vahoaka malagasy hoy ity kandida larana fahenina ity efa nitondra ireo zao nahazo vahoaka malagasy ka raha mbola hitetitetika nitondra na ampiasa sary bakoly aho ahafahana mitondra ndray eketsika zany sa tsy eketsika tsy mila remplaçant ary tsy mila sary bakoly mivoaka malagasy fa mila olona mijoro ohatra tsika menakavy anavitra firenena isan'ny faritra miandry asa goavana amin'ny filoham-pirenenan'ny Repoblika faefatra ny faritra Diana rehefa nilaozan'ny fampandrosoana ka porofon'izany ny fitotonganan'ny orinasa sirama ka nahavery fanambola velona ny fianakavianan'alina maro ny velona amin'izany tsy asa mora no miandry eo amin'izay fanarenana ara-toekarena andrasan'ny faritra izany ny zava-bita sy ny vava-asa efa natomboka ity kandida ity izay fantatry ny vahoaka tsara raha ny hafanany fiaonana tamin'ity kandida ity tao anatin'ny 10 andro nanombohan'ny fampelezan-kevitra izay Panjanaka gasy ireo kandida mikendry ampiady ny samy malagasy ka mivony ny resam-piaviana any amin'ny faritra ankehitriny hoy ny kandida Ajo Andrianenarivelo tao arivon'ny mamo omaly. Anao mpiasam-bahoaka hoy ity kandida ity no antony anaovan'ny politika anomby fa tsy hotom-pona rehefa tonga eo amin'ny fitondrana ka aoka tsy famitapitaka fanadihadina.
nanaitra amponarivo mamomaly malabary iray natolotra izy ireo any candidat ajo fotoana lasy izay no nanaovany androany maraina. Ny malabary izay fanaon'ny mpiasa be fahiny mpiasam-bahoaka no ilana ny filoham-pirenena fa tsy hotom-pona ho ity candidat ity. Mety gaga ianareo mahita an'ity akanjo ity. Akanjo izay roa taona lasy zay nandalo teto Rivomamo menareo tamin'izaho minisitra. Dia nini nitondra azy androany ilazako aminareo fa ny fanomezana sy ny fitiavana avy any aminareo tsy adininay akory fa nitehirizinay tsara tao an-tranonay. Tsy piasa akory ny vahoaka fa fitantanana ny fanjakana dia anao piasa ny vahoaka fa tsy mampanao piasa ny vahoaka. Zay ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Zay ny zava-misy nandritra fotoana maro. Olona ny netiny, movansa ny eritreretiny, kanefa tsy mba misy movansa lehibe indrindra afa-tsika vahoaka. Ka izay ny antony tena nirotsahanay. Tsy ekena intsony ny paika politika rehetrarehetra. Betsaka ny mampirisika olona. Zay rangaty tsy ratsy tare mangata batiky ny anaran'indray no ety mangataka. Tsy ekeny zany. Rehefa manao dia manao. Amin'izao fotoana izao rehefa tsy manao dia mampositisika olona eo. Dia miafinao ambady. Dia hoe rehefa azony io dia izany no mibaika. Zako no mitondra firenena. Tsy ekeny zany. Matoy ianao tsy afaka ny latsaka. Matoy ianao sakana n'izao tontolo izao, sakana ny vahoaka malagasy tsy ilainy ianao zany. Ary tsy mifamitam-pitaka fa fieritreretana ny vahoaka malagasy ho tsy ampisaina sy tsy ampy fieritreretana. Zay ny nasimba n'ity firenena ity. Nampatsiahany tantara ihany koa ny candidat ajo androsi Madagasikara tao aorian'ny fahaleovantena satria tsy mbola toditra ny antony takiany ny fahaleovantena. Niova izany rehefa nanomboka nahita maminy teo ambony seza ka nanitsakitsaka ny vahoaka ny mpitondra taty aoriana. Nentsorika ny fiainana vahoaka malagasy. Zay na tonga antsika nanomboka tamin'ny 700 nangataka fanovana. Nangataka ny mba ho tsaratsara kokoa satria efa tsapany vahoaka, efa hitany vahoaka fa misy mitady fikitra teo amin'ny fitondrana ary mahita tsiro ny tamin'ny fitondrana fa tsy mba mahita tsiro ny amin'izany ny vahoaka. Zay na tonga ny vahoaka nanomboka netsika tamin'ny 700 satria ny zava-nisy lasa ny colon vazaha dia niditra indray ny colon gasy. Ary mbola toetra amin'izao ny colon gasy satria mieritreritra fa ity tanindrazany ity dia anazy ary mba ahafahany mijanona eo amin'ny toerana na miverina eo amin'ny toerana dia ndao ampedina ny malagasy. Na tongavana eo amin'ny toerana dia ndao ampedina ny malagasy. Ampedina amin'ny fiaviana, ampedina amin'ny finoana, ampedina amin'ny zavatra maro samihafa mba ahafahana manakorotana ny firenena dia mijanona eo amin'ny toerana dia mifikitra sy mampijanona ny vahoaka malagasy. Mitady fahaleovantena madio tsika manomboka izao. I Madagasikara no tokony andresy. Madagasikara no tokony ho tafita fa tsy mpitondra sy ny manodidina azy fotsiny. Mazava ny foto-kevitra ijoroana ahitsy ny fomba fanaovana politika eto amin'ny firenena. Tsy hisy intsony ny fanavakavahana sy ny fanenjehana na ny fanelikiliana ny mpiara-miasa. Alamina fiarahamonina, andrindrana ny fampandrosoana eny fotony. Hatramin'ny gradin amin'ity kianja ny aonana tamin'ny ponina Rivomamo ity, hatrany ambanivohitry ny faritra Itasy, efa samy nianoka ny vavaasa nataony candidat ity avokoa. Any amin'ny ilany atsimo iny, any amboanana dia ny hôpitaly izy nanao an'izany. Makeny amorafeno eny ny terrain fanaovam-baolina izy nanao an'izany. Makao amin'ny commune Mpahamangy ianao ny lapan'ny tanàna izy nanao an'izany. Makany Ambotrambo ianao ny lapan'ny tanàna izy nanao an'izany. Makany Ambomandry ianao ny lycée izy nanao an'izany. Makany Ambopandrano ianao ny terrain basket sy ny lycée ary ny CG izy nanao an'izany. Makany ny ilany avaratriny ianao makany Atambolo mahita ny lycée sy ny CG an'Atambolo izy nanao an'izany. Maro tsy tampisaina dia anarina firenena isika miaraka amin'ny Andriamatoazo. Ary zany firenena zany dia tsy misy abakabaka. Tsangakevitra ny raisina fa tsy tsangan'olona. Famoronana orinasa afaka manodina andreo vokatry ny fambolena maro samihafa
toy ny legioma samihafa, ny volomangahazo hatramin'ny fanodinana ny zezika mba hanomezana asa ny zanaky mamo no fandarana asa lavitrezaka ataon'ny kandida ajo aty an-toerana. Miezaka maika kosa ny fanomezan-danja sy fitadiavana lalam-barotra ho an'ny sehatry ny landy izay isan'ny mampalaza an'ity faritra ity. Efa misy ireo antota taratasy amin'ny tsy fandraisana ireo antota taratasin'ireo kandida hirotsaka ho vidiana ho amin'ny fifidianana solombavambahoaka. Tonga miandalana kosa ireo lisitra ofisialy avy amin'ny distrika manerana ny Madagasikara. Fanadihadina. Dinena avy hatrany ireo taratasy fitarainana izay tonga eny anivon'ny senita ary tsy miandrela ireo kandida amin'ny valiny. Ny fivoriam-be miaro fanadihadina manoloana ny fitarainana no ataon'ny senita izay vao mandray ny fanapahan-kevitra farany. Hatreto anefa dia mbola tsy fantatra mazava nisan'ireo atota taratasy voaray manao izay fitarainana izay. Afaka mbola mampiakatra ny raharaha eny anivon'ny fitsarana manokana amin'ny sahan'ny fifidianana kosa na ny CES ireo kandida izay lavin'ny senita ny fangatahany. Misy ny antota taratasy ary ny fivoriam-ben'ny senita ny assemblée générale zany no mandinika ireny sy mandray ny fanapahan-kevitra amin'ny fandraikana. Efa nisy ny fahatongavan'ny antota taratasy fa milohan'ny nandraisana ny délibération fanapahan-kevitra momba ny famerana ny listre ny candidat amin'ny fifidianana solombavambahoaka. Talohan'izay dia anisan'ny nodinihana atao anatin'ny assemblée générale ny senita mikasika ireo le antota taratasy ireo. Efa mivoaka ny petadrindrina eny amin'ny bureau senita ireo lisitra ofisialy ny candidat solombavambahoaka izay voaray. Efa tonga tsikelikely izany ary ireo faritra na ihany koa ireo distrika izay saridalana no tena mbola andrasana amin'izao fotoana izao. Afaka andrivitsy dia efa eo am-pelantanana avokoa ireo vokatra rehetra raha ny fanazavana izay azo hatrany. Misy amin'ireo le antota taratasy filatsahako fidiana avy any amin'ny OVEC ataontsika hoe saridalana lavitra mbola andalana amin'izao fotoana izao mbola tsy tonga eto am-pelantanan'ny senita. Na izany zany ho an'ireo le fari-pifidianana izay feno ary hita fa nahazo ny certificat d'enregistrement ny pilatsaka hofidiana amin'izany fari-pifidianana izany dia avoakan'ny senita zany amin'ny petadindrina eto amin'ny foibetoerana. Arakaraka ny fahatongavan'le atota taratasy mbola tavelany mbola eny an-dalana dia hitombo tsikelikely zany reto le petadindrina izay mirakitra ny listre ofisialy ny candidat amin'ny fifidianana solombavambahoaka reto. Mbola tsy nisy kosa reto ny vaovao mikasika ilay Indien faharoa amin'ny bulletin tokana izay natota tsy Afrika Atsimo. Raha ny fanazavana azo farany anefa dia efa vita ny fanotana saingy miandry kosa ny fanaterana izany eto Madagasikara. Nantanteraka ny tatitra voalohany amin'ny fanaraha-maso mikasika ny fampelezan-kevitra ny KMF Knoe omaly. Nisy fahatarana avokoa ny fikarakarana hoy izy ireo nefa mbola tsy tara ny fanatsarana amin'izao fotoan'izao. Fanadihadina. Tara ny fametrahana ireo takelakazo ahafahan'ireo kandida mametraka ny petadrindrina ka nitarika ny tsy fanarahan-dalàna. Ankilany dia tsy manaraka ny laharan'ireo kandida isa mipetraka amin'ny takelaka ka nanano sarotra sy nanahirana ireo mpametaka azy ireny. Manoloana ireo rehetra ireo dia miantso ny senita indraikindraiky ny KMF Knoe eny hatramin'ireo vola izay ampiasain'ireo kandida izay betsaka no tsy mazava amin'izao fotoana izao. Dia aminay zany ny fitobahan'ny vola na ny matériel ampiasain'ny kandida dia tokony mazava hoe avaiza tokoa dia inona ny fifanarahana amin'ireny so sanatria maningitra ny firenena any aoriana. Ka tokony manana devoir zany ny kandida rehetrarehetra manazava ny amin'ny hoe ity zavatra azo ity dia avari izy ity ka zao ny contenus le contrat mba tsy ny ayatsy havanana amin'izay mety ho avy amin'ny firenena satria ny tiana marina dia zao ny fifidianana atratsika zao dia fifidianana manana lanja no ateo fa ny aorinan'ny fifidianana mihitsy no efa tokony dinina dia n'izao mba hisin'ny filaminana mba hiresona tanteraka makany amin'ile hoe fanarenana. Tsy voatery miandry famatsim-bola ihany kosa nefa ireo sehatra tsirairay vao afaka manatanteraka ny fanabeazana ny mpifidy izay hitan'ny KMF Knoe moa fa tsy ampy amin'izao fotoana izao. Ilaina ny asa aingana mba ahafahany rehetra mahay sy mampiasa izany bulletin tokana izany. Manao antso avy ihany koa ny KMF Knoe amin'ireo fiarahamonim-pirenena rehetra mba hiara-misalaha indrindra amin'izao hakatoky ny fifidianana izao. Ka anisan'ny zava-dehibe izay zavatra izay ny antony tenenina an'izany dia zao tsy tokony hiandro hoe famatsim-bola fotsiny ny acteur rehetrarehetra fa tokony mandray andraikitra amin'izay tandrify azy satria ny fandraisana andraikitra madinidinika amin'ny tambatra dia mety ahitana vokatra ihany
ao anatin'la izy indrindra amin'ity resaka fanentanana ny olona momba ny bulletin unique aty dia anentanana rehetrarehetra aoka tsy andro fotsiny hoe misy fanampiana vao mihetsika fa amin'ny maha-olom-pirenena anao amin'ny fiarahamonim-pirenena zay miasa ho an'ny firenena dia mandraisandraiky noho ny tsy fahitana ary mbola tsy fahatombanana ireo dia isy ny fanairana sy ny tatitra izay ho ataon'ny kamaifiko Noe ny rehetra kosa dia afaka mitory na manao fitarainana manoloana ny zava-mitranga izay hitany tsy mbola tapany fanatsarana na ho an'ny mpikarakara na ho an'ny antoko politika na ho an'ny kandida ny endrika fanaran-dalàna mandritry ny fampelezan-kevitra. Mbola tsy vonona amin'ny fifidianana isika hoy ny ray aman-dreny ara-drazana raha ny fidinana ifotony izay nataon'izy ireo manoloana izany dia tokony hatsapatena ny voameramaly eo tena misahana ny fifidianana na ny senita ka ilaza izany ampahibe maso. Mbola betsaka ireo mpifidy izay feno 70 taona no tsy voasoratra ao anatin'ny lisitry ny mpifidy amin'izao fotoana izao hoy izy ireo. Tsy feno fepetra araka izany ary tokony isahilaza izany ny senita ny fanemorona ny fifidianana eto Madagasikara no vahaolana mba tsy hisiany ny krizy vaovao indray. Andralantsika tsirairay no mandinika moa ve ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra zany mbola valy aby io senita amin'izao fotoana io sa anjarantsika rehetrarehetra no teny hoe tokony soloana izy rapitso anefa n'izay tsy tokony conditionnalité tsy maintsy anaovana amin'ny fifidianana amin'ny le 25 octobre fa isika malagasy olony fo amintsika malagasy leloka ibabona modiraro. Pejy hafa kosa indray 7.90 tapitrisa ariary ka hatramin'ny 7.20 sy 300 tapitrisa ariary no vidin'ny fiara raitra indrindra eto amintsika amin'izao fotoana izao. Mandeha tsenan'ny fiara avolenta na dia eo aza ny krizy neny amoron-dalana kosa ireo mpivarotra fiara efa niasa miezaka mitady ireo fiara hika faraparany fanadiadiana. Fiara ity zany dia tsy mila lakle intsony fa ny télécommande sy misy transpondeur zany ao anaty télécommande apetrakintsika ato anaty fiara fotsiny ny lakle dia misy ny bouton de démarrage amin'ny vitesse automatique azy dia hitsahana ny frein en position parking ny vitesse bien sûr dia démarrer. Velona zao zay ny fiaratsika dia ny option n'izy ity zany ty fiara ty dia mi radio en même temps radio ohatran'ny radio rehetrarehetra fa écran tactile misy navigation par GPS ny fiara dia ny manaraka ny rehefa mametraka marche arrière dia efa misy caméra zany caméra de recul. Ny hatsaran'ny fiara jerena ivelany, ny tolotra sy ny safidy hita ao anatin'ilay fiara, ny tanjaky ny motera, ny mariky ny mpanamboatra azy ary ny maha-piasa unika ilay fiara. Ireo no mampiakatra ambony ny vidin'ny fiara iray. Ny hika farany dia ireo manamora ny fiainan'ny mpitondra. Misy caméra sy radar manamora ny fiemorana, misy GPS manoro lalana, tafo misokatra, vitesse automatique. Ireo mpandraharaha sy olona tena mpanefoefo no mpanjifa izany ary araka ny fantatra dia misy manao collection andreny fiara lafo dia lafo ireny eto amintsika. Somary mandeha amin'ilay client privilégié zany zay. Zany hoe tsy izay tsy mivarotra automobile karazany maro fa matetika zany dia unika daholo izay alain'ny client aminay. Dia aminay aloha izy hatramin'izao mbola misy any izay client mividy an'izay hoe voiture unique izay ary mahafinaritra azy ilay izy. Dia mandeha any anay tsena zany eto Madagasikara eo amin'ny famarotana automobile. Manomboka amin'ny 99 millions ariary mora indrindra zany. Zany hoe 4x4 5 places izy io afaka mifaninana tsara amin'ireny 4x4 misy eto amintsika. Amin'ny mamarika amerikana azy moa zany dia azo lazaina hoe mora ilay izy. Ny lafo indrindra dia 388 millions d'ariary. Zany hoe voiture efa tena sport izy V8 manana ny option mitokana tsy hitovizany amin'ny rehetrarehetra. Maharaka ireo hika farany amin'ny fiara mivoaka any ivelany i Madagasikara. Mahalafatra amin'ny 4 na 5 isam-bolana ny mpandraharaha amin'ny sehatra ny fiara avolenta toy izao. Ireo marika amerikana toy ny Dodge sy Jeep no mahazo laka eto amintsika ankehitriny. Etsakilan'izay, ireo mpivarotra ny fiara efa niasa miezaka mitady fiara mbola tsaratsara sy nivoaka vao haingana nefa mora. Ety amoron-dalana,
manomboka amin'ny iray tapitrisa ariary ny fiara iray raha tafakatra hatramin'ny 10 tapitrisa ariary ny lafo indrindra. Mbola miady varotra nefa ety miankina amin'ny hatsaran'ny fiara ny vidiny. Amin'ny prix ihany zany no tena ny olona. Tsy tena ny olona zany zao tsy dia tena hoe fidy marika loatra. Fa rehefa ohatra hoe atonotony ny prix hoe mba moramora dia izay. Fa miankina amin'ny état kosa ny tena marina. Ny état le tômôbila na avy any Allemagne rehefa ratsy ny état tsy dia tian'olona loatra. Miezaka ny manatsara ny fiara amidiny ireo mpibizina ireo. Vita tamin'ny taona 2000 ny betsaka hita ety amoron-dalana. Hatreto ny fiara vita avy any Allemagne ny mbola betsaka mpitady sy lafo indrindra. Tsy mbola mahazo laka kosa ireo fiara vita sinoa. Fisorohana sady ny fiakaran'ny rano mandritra ny fahavaratra dia nandray andraikitra amin'ny fanadiovana ny tanàna ny fikambanana ireo fokontany ao anatin'ny boriboritany fahatelo no tarihin'ny filohan'ny fokontany ao Andravoahangy fanadihadiny. Ny fahatsetsenan'ireo lakan-drano noho ny fidobahan'ny faky no miteraka fiakaran'ny rano matetika eny amin'ny faritra Ivo. Anisan'ny tena misedra olana matetika etsy Andravoahangy, Mavoky ary Besarety. Raha nambarany ny filohan'ny fokontany etsy Andravoahangy dia anisan'ny fisorohana ny mety ho fiakaran'ny rano anetsika fanadiovana izay tanterahan'izy ireo izay mivondrona ao anatin'ny fokontany 430. Natao dia mba ho fanaizana ny olona rehetra mba hanadio sy tanjon'ny fahadiovana. Araka ny fantatsika dia hiditra amin'ny andro fahavaratsika izao ka amin'ny fahavaratra toy izao moa zany no tena fiavian'ny aretina rehetra no ny loto. Ka dia noho izany dia anivondrona izahay sy fokontany rehetra efatra amin'ny telopolo tamin'ny fahatelo miaraka amin'ny distrika ny Tanatroa ary koa moa zany ny délégué au maire ny Tanatroa amin'izao hetsika fanadiovana be izay ataona izao. Ireo olon-tsotra eo anivon'ny fokontany izay nanambara fa sahirana matetika noho ity fiakaran'ny rano eny an-toerana ity ka ny finiavana manokana no nanosika azy ireo ary eo ihany koa ny fanentanana ny vahoaka tsy hanipy ny fako eny an-dalambe. Arero ny fanadiovana ho an'ny vahoaka rehetra dia mba mitatana ny vahoaka zany manentana anazy mba tsy hanatombombô na ny fijerena ny foto-drafitrasa amin'ny fanatsarana sy ny fanavaozana indray no tokony afatoana raha ny fiakaran'ny rano eny amin'ny faritra Iva no jerena. Tokony isy ihany koa ny fandraisana andraikitra ny anivon'ny fiadidin'ny tanàna aizany tompona andraikitra amin'ny fanadiovana izay tokony atao indray mandeha mba hahafahana ihany koa tsy miverina intsony amin'izany fiakaran'ny rano izany. Akatoky ny fahavaratra efa hiatrika ny fiakaran'ny vidin'ny arina indray ny isa-tokantrano. Tombanin'ireo mpivarotra fa ho lafo kokoa noho ny isa-taona ny vidin'ny saribao vao mirotsaka eo ny orana. Antony ny ena ny arina miakatra raha arivo sy iray alina ariary izany tamin'ny fiandohan'ny Octobre tahaka izany tamin'ity taondasa ity efa mahatratra 4 arivo sy iray alina ariary ny vidiny iray koa ny ankehitriny. Maro ireo te hanangona mialoha fa tsy manan-katoraka. Fanadihadina. Na dia miakatra aza ny vidy farany ambany azo anjifanan'ireo kojakoja sy entana ilain'ny mponina amin'ny andavanandro tsy afaka mampiakatra ny vidin'ny saribao ny mpivarotra fa mbola 100 ariary no mahazo. Antony nambaran'izy ireo ny tsy fisian'ny vola eo ampelantanan'ny mpanjifa tsy mandeha ny tsena ka mahatsiaro sahirana izy ireo. Iakatra nefa izany noho ny fahasahirana nasidrain'ny mpitatitra saribao rehefa ho tonga ny orana. Fa eo ihany koa ny fienan'ny saribao ateraky ny fienan'ny velarana ala azo dorana. Tsy maintsy akatra hatramin'ny 2 alina ariary no mihoatra araky ny habean'ny gony ny vidy saribao amin'ity taona ity raha manodidina ny 4 arivo sy iray alina izany amin'izao fotoana izao. Fahavaratra zany dia mety hiakatra ny saribao satria tsy tafakatra ny camion any anaty ala. 100 000 90 000 ny vidin'ny saribao. Amin'izao fotoana izao izy ohatriny? Amin'izao izy zao 70. Tsy mbola taitra amin'ny fanangonana amin'ny saribao hiatrehana ny fiavian'ny orana izao ny olon-tsotra sendranay. Ny aina amin'ny misy eo ampelantanana izay ahafana kosa ny hafa ka efa sarotra ho an'ny rehetra no miomana amin'ny fiavian'ny orana izao. Dia atsinjara ny hoe vidy mangaty dia misy ambiny iny dia iny tehirizina. Tsy mahangona angony izy efa tapatapany kely zany nangony satria fa crise be fa avaratra ny saribao. Raha nambaran'ireo mpivarotra ny tombo kokoa ny isan'ireo mividy atsinjarany tato anatin'ny 5 taona farany. Porofon'izany fienan'ny mpividy amin'ny gony rehefa fiandohan'ny volana tahak'izao. Isan'andro anefa na iray gony aza mila tsy ho lanin'ireo mpivarotra sendranay na dia toerana be mponina aza no misy azy ireo. Saribao zao tsy mandeha mihitsy zao ny tsena azy tsy manam-bola angambony io. Zany ny anay 70 zao ny gony ny varotana. Zavatra ray izay ilatsoana fa maina ny
olana goavana ho an'ny hoavin'ny tokantrano malagasy ny tontolo iainana ny fanjifan'ny sarbao eto amintsika raha ny taremarika navoaka ny alliance voargasy mbola mampiasa kitay sarbao ny 10 isanjato ny tokantrano malagasy ny 20 isanjaton'ireo avy amin'ny alala voajanahary ny 7 isanjato avy amin'ny tany kininina na kesika novolena ary ny 10 isanjato no avy amin'ny fambolekazon'ireo mpanao sarbao 4 taona kosa ny fandaniany malagasy tamin'ny taona 2014 fandaniana izay miakatra trany noho ny fitombon'ny mponina andrenivohitra. Vaovao mampalahelo kosa indray nodimandry androany tolakandro irazay arivelo elmine na ipeperazay ren'ny ramatola lora valomanana omaly tolakandro moa nahafatesany ipeperazay marina fa efa narary tao anatin'ny fotoana maro raha ny fantatra dia mbola tany ampanatanterana fampelezan-kevitra no voatery ny tododo teto Antananarivo ny vadiny filoha teo aloha noho ny fodimandry ny reniny ho an'ireo anivon'ny ankolafy ravalomanana izay mbola tsy nety niresaka firy androany amin'izay fiverenany mpitariky ny ankolafy atandrazana izay ho azy ireo dia mbola eo amin'ny fahoriana izay misy eo any koa ny fampelezan-kevitra izay tsy maintsy ho tanterahana ny alatsinaino avy izao no miala etsy faravoatra no mangatsika ny ipeperazay ary hoentina nomezam-boninahitra an'Andriamanitra amin'ny fiangonana Ambomanoa Alasora alohan'ny ametrahana azy eo amin'ny fasandrazany manolotrony Ambohi miandry ny ekipan'ny fampahalalam-baovao KOLO TV dia mitondra fampiononana feno ho an'ny fianakaviana. Ny kolotsaina sy ny fanabeazana no mifandray ary ahafahana manome antoka ny hoaviny ho an'ny ankizy sy ny tanora. Mafitrika ny mponiny eto Akadinandriny ireo tanora sy ankizy no anisan'ny tena liana amin'ny CLAC na ny centre de lecture et d'animation culturelle. Toerana ahafahana manabe sy mampiala volony rehetra izay tanjon'ny tompon'andraikitra fanadihadiana. Na ireo tanora na ireo ankizy na ihany koa ireo mpiasa dia efa mifampitona amin'ity centre de lecture et d'animation culturelle eto Akadinandrina ity. Tanjon'ny CLAC ny fanabeazana amin'ny alalan'ny hetsika isan-karazany sy ny boky sy ny fitaovana entina hampiala volony rehetra. Mahomby ireo paikady ireo satria ireo tanora no anisany mavitrika mialoha mandritrana na aoriana ny fanadinam-panjakana. Tsy mifidy taona ity toerana ity fa samy mahita izay mahasoa azy ny mpianatra sy ny mpiasa. Ny mavitrika kokoa zany ny eto mandalo eto amin'ny CLAC dia ny ireo gendarmerie ireo dia ny mpampianatra dia ny mpitsabo dia ny activité misy teto voaingana zao zany zay satria nanao activité resaka momba ny fifaninanana manao fanorona dia fifaninanana manao basket dia fifaninanana manao pétanque satria zay koa ny tena tindry zareo tiany akabeazan'ny tanora aty. Dia ireo zany amin'ny ankapobeny misy foana ny activité isan'andro rehefa ilalao zareo. Ka fanabeazana indray misy fotoana izay manokana andro ny ankizy kely moa matetika ny tena sy vaniko matetika satria zareo ilay tsy mianatra amin'ny hariva dia manokana andro zay dia misy andro anankiray ampianarana andro zareo ohatra hoe ahoana izany hoe mila madio dia ankoatrany hoe fahadiovana ampianarana ihany koa izy mba satria tsy mba mahita an'izany film izany mihitsy izy any aminazy dia misy dessin animé kely azo aseho an'ny ankizy dia aseho anazy koa izay. Mandany fotoana adorona telo eo ireo mpianatra rehefa misy fotoana malalaka ary maharitra izany rehefa fotoam-pialatsasatra. Folo vao sy fotoana ilaina no nanomboka namaky boky sy ny alavoly amin'ny alalan'ireo lalao toy ny échec na scrabble ito amin'ny CLAC ity. Fialamboly efa mahazatra azy any an-trano ka entiny sy mizara izany miaraka amin'ny namany na ny fianakaviana. Be ohatra zao resaka français be dia be mihitsy mahita malalalala zavatra kokoa zany. Ohatra fahaizana tia français tambola kely bande dessinée tena hita hoe tena mitondra sy be dia be satria na français be mihitsy ta bande dessinée. Milalao hazo. Lôlovina. Milalao baskety. Isaky ny tsy mianatra. Boky rehetrarehetra. Tsy mifidy taona ary mandray ireo zokiny ka hatramin'ny zandriny indrindra ny CLAC. Toerana iray ilaina amin'ny fanabeazam-ponina indrindra raha miaraka kely ny renivohitra. Ny lafin'ny fahasalamana no atao lahara-pahamehana io no nisongadina tamin'ny fitsidihan'ny kandida ajo ny kominy Mahitsy androany noho ny fahasimbany ny hôpitalin'ny Mahitsy izay hôpitaly Filamatra eto Madagasikara. Naharesy lahatra ny mponiny Mahitsy sy ny manodidina ny fandaharana asa ny kandida ajo Andriananarivelo izay novelabelarany teo amin'ny kianjan'ny Mahitsy izay isan'ny fototra avitra sanataony fony izy mbola teo amin'ny fitantanana ny primature lefitra misana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany. Tapitra hatreo iny fampahalalam-baovao ny tompo klasy tompoky vavy isaora ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mamefotoananao indray ho amin'ny alatsinainy tahaka izao veloma tompoko.